Faly miarabanao amin'ity alarobia fa 7 ny volana novambra ity. Ny rapsodian'ny famarinana an'io dia mitondra ny lohateny hoe Fitahiana Mihoa-Pampana. Ny teny fanokafana dia nalaina tao amin'ny Fitahiana 1:7 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Isaorana ny Andriamanitra, Rain'i Jesosy Kristy Tompontsika, izay nanome antsika ny fitahiana ara-panahy rehetra any an-danitra ao amin'i Kristy. Amin'ny maha-kristiana anao dia efa vonona sy miasa eo amin'ny fiainanao ny fitahian'Andriamanitra rehetra. Efa nahazo fitahiana ara-panahy rehetra any an-danitra ianao ao amin'i Kristy Jesosy. Alaivo sara an-tsaina izay fitahiana ilainao. Efa anao izany satria ianao ao amin'i Kristy, ao amin'i Kristy ny fitahiana rehetra. Ny Korinthiana 2:1-20 dia milaza amintsika fa ny fitahian'Andriamanitra rehetra ao amin'i Kristy dia eny sy amen ho voninahitr'Andriamanitra. Aleloia! Manazava ny voalazan'i Petera ao amin'ny Petera 1:7 hoe tsy mamaly ratsy ny ratsy na fanaratsiana ny fanaratsiana, fa aoka hisaotra kosa fa amin'izany ny antsonanareo mba handova fitahiana. Ao amin'i Kristy Jesosy no tahiana indrindra sy feno fahasoavana. Tsy misy ozona afaka miasa aminao satria ao amin'i Kristy ianao, miara-mipetraka amin'i Kristy any an-danitra ianao. Efesiana 2:2-5. Ambonin'ny fanapahana rehetra, ny hery, ny tanjaka ary ny anarana rehetra izay misy, tsy amin'izao tontolo izao ihany fa eo amin'izay ho avokoa. Noho izany, avy aiza ary avy amin'iza ny ozina? Tsarovy ny tantaran'ny Balama, mpaminany no karamain'ny Balaka hanozona ny Israely. Tsapany fa tsy misy ozina na famaizana haresin'ny vahoaka no fidian'Andriamanitra. Notahian'Andriamanitra izy ireo ary tsy nisy hery afaka nanafoana izany fitahiana izany. Hoy ny Nomery 17:17. Tsy misy fisikidina eo amin'i Jakoba ary tsy misy fankatoavana eo amin'ny Israely. Raha tsy azo hozonina ny Israely ao amin'ny testameta taloha, maika fa ny fiangonan'i Kristy izay antsoina koa hoe Israelin'Andriamanitra. Aleloia! Tsy misy teti-dratsy na sikidy na ody ratsy afaka hanohitra anao. Fantatry ny devoly hoe izy ianao. Misy famantarana eo aminao. Voamarik'Andriamanitra ianao ary fantany izany. Fantatr'izy ireo fa voata ary ambony noho izy ireo ianao. Ao amin'i Kristy ianao ary Kristy ao anatinao. Misy olona mitady haka ny toeranao any am-piasana. Tsy mila miezaka na mivavaka hanohitra azy ireo ianao. Efa nandresy ianao. Izany lazain'ny Baiboly hoe fa amin'izany rehetra izany dia manoatra noho ny mpandresy isika amin'ny alalan'ilay tiantsika. Hoy ny Romana 9:17. Mandresy foana ianao araka ny Korinthiana 1:5-17. Voninahitra ao an'Andriamanitra. Manasa anao ako hamerina ny vavaka izay ho tononoko manaraka izao amin'ny fonao rehetra. Ry iray malalo, misaotra anao nanao aho ho mpiombona amin'ny maha-Andriamanitra anao sy ny tahianao tamin'ny fahasoavana mihoatra. Mandeha amin'ny fahitampitian'Andriamanitra aho satria voata mitafotafo, feno voninahitra sy miavaka ny fiainako. Vavolombelon'ny fahendrenao aho. Misaotra noho ny fandresena azoko tao amin'i Kristy, ankehitriny ary mandrakizay, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Dia mirary tontolo andro mahafinaritra ho anao. Samita en'Andriamanitra tompoko.